Ao anatin'ny politika mofo mitoy ny fitetezam-pasitra izay totosain'ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Omaly ary dia ny tanànan'ny Moramanga no notsidiany ity kandida ny hery vaovao ho an'i Madagasikara ity. Teo amin'ny stade Moramanga no nifampitoana tamin'ny mponina manodidina ny 5,000 ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Tao anatin'ny kabara no nanoritana ity kandida ity fa manohitra ny fomba sy ny kadikady politika anafoanana ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena izay efa mizotra amin'izao fotoana izao ny tenany. Tsisy afa-tsy ny fifidianana no lalana ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy ara-tsosialy sy politika amin'izao fotoana izao. Ary efa dodina sy maika hoy izy ny vahoaka hifidy izay everiny fa olona atokisana hitondra rivo-baovao ny fanovana. Nosoritany Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa vonina ny isokatra amin'ny rehetra ny kandida. Miantso ny rehetra mba hifanohana ho fanarenana ny firenena. Tsotra ny teninay, betsaka ny milaza ny zao. Fa niala Hery ato anaty koa no tiako zaraina aminareo. Ary zany mahatonga ilaza aminareo fa hery vaovao no tokony hoentsika anamboarana sy anarenana ny firenena. Ao avy ny fotoana tompoko zay iverenako eto aminareo. Satria mbola tsy andro ny propaganda izao fa mbola misy fotoana anaovantsika izany fa tiana itenenina aminareo fotsiny dia hoe eo izahay manoritana aminareo eo izahay hiara ifanohana aminareo eo izahay hiara-nangana firenena vaovao sy vanina miaraka aminareo tanora indrindra ka dia alao hery aza andao sika hiaraka eo amin'ny avy fa hery vaovao no entina eo anareo. Nanamafy ny fahavononana hitondra fandrosoana ho an'ny Moramanga ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Mikasika manokana ny tetikasa Ambatovy izay mitrandraka Cobalt dia tsy mbola tena naneho ny heviny ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Nilaza ity kandida ity fa isy ny fitsidiana manokana tanterahany. Anisan'ny nosoritany kandida ny hery vaovao ny tokony anamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana sy fanamafisana ny fambolekazo. Anisan'ny sosokevitra nentin'ny Hery Rajaonarimampianina ny anaovana ny Moramanga ho faritra fitaratra amin'izay seritry ny fambolekazo izay.